Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanany anapaka any apontsika tsirairay rehetra any. Voatsy ela isika dia naheno an'ilay tantara ny ragôva sy ny NY ÉPARSES tany amin'iny faritra loatra mangoro iny. Naoraka be mihitsy io tantara io hoe i monsieur ragôva i point GOUV ao anatin'ny kisariteny hoe gouvernement araky ny fahefany sy ny maha olo manakajy azy manam-pahefana anazy dia nisy feo, nisy rumeur hoe saika anapatra tamin'ny telovavy NY ÉPARSES anapatra ny filany. Dia nisy réaction be mihitsy après an'io samy miteny izay tokony teneniny teo daholo ny tsirairay hatramin'ny ragôva. Nilaza izy fa hoe hafa ny sorapotaka ireny zavatra niseho rehetra ireny fa tsy izay ny tena marina. Dia nanao affirmation ny amin'ny tenany teo zany i monsieur ragôva i gouvernement. Fa bon, tsy dia any loatra ny hitondrantsika hafatra atao anatin'ity vidéo ity fa ahoana ozy ny baiboly, ahoana ozy ny baiboly, ahoana ozy ny soratra masina. Ny bokin'ny Ohabolana dia milaza tahaka izao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra n'izany fahotany zany izy kosa no mahazo famindrapo. Amen. Isan'andro tokoa Andriamanitra tsy toa dia manatsikafina ny toetrantsika olombelona, manatsikafina ny fahalotompontsika sy ny tsy famendrehantsika ary mananatra antsika foana. Tsy ny tantaran-dragôva no ho denonsentsika eto fa Andriamanitra dia mananatra antsika foana ny amin'ny toe-pontsika, ny amin'ny toe-pontsika tsirairay avy izay manafina ny fahotantsika sy manamaritena isan'andro isan'ora eo anivon'ny fiarahamonina. Ka arak'ilay bokin'ny Ohabolana, ilay tenin'ny mpanjaka Solomona fahendrena no vakitsika teo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra n'izany izy no ahazo famindrapo sy famelan-keloko. Anio ara tandremo isika sao manao toetra an-dragôva manapatra amin'ny NY ÉPARSES dia manao affirmation manamaritena eo amin'ny fiarahamonina, manafina ny fahotantsika fa izany no antony mampahantra ny firenentsika, mampahantra ny fiangonana, mampahantra ny mpino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao milaza ny tenany ho efa manan-karena sy ny ary fananana be daholo arak'ilay ambarany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Surtout manafina ny fahotany amin'Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra izay tsy azontsika andangana fa ny media, ny Facebook izao rehetra izao izasenao afaka mifandangandangainy ihany fa izay dia manipaka ny fahamarinan'ny baiboly surtout marina foana ny tenin'Andriamanitra nambarantsika teo araka ny bokin'ny Ohabolana hoe izay manafina ny fahotany tsy ho ambinina mihitsy fa izay mitsotra sy milaza ny amin'izany fahotany zany izy no azo famindrapo. Anio ara eto eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy famendrehanao fa hazafenina, eto anatrehan'Andriamanitra ny fahalemenao fa hazafenina, eto eo anatrehan'Andriamanitra ny toetra ratsinao fa hazafenina. Mirary soantsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonahany. Veloma tompoko.